Matio 3:10. Mba ahamora ny fitadidiana ry havana dia nomena ny lohateny hoe vary ve ianao sa Tsimparifary. Azo natao tsara hoe fantatrao fa efa mbola ho avy ny tompo, mbola hiverina ny tompo, mbola ho tsarainy ianao, eny tena tsy diso zany le perikiopa. Fa satria malagasy no hitoriana teny ry havana, ary satria vary no foto-tsakafontsika, dia antaniany tompo isika amin'izao maraina izao hoe ianao ve vary sa Tsimparifary. Le eritreritra dia hoe isaky mihinam-bary isika mahita an'io vary ho antsika io, dia antany tena hoe ty zany le vary, afa za ty moa vary sa Tsimparifary. Ry havana, fantaniana fototra mila valianao ho an'ny tenanao zany alohan'ny iverenan'i Jesosy, na alohan'ny hitondrananao rehefa mitsitra eto ianao. Vary ve ianao sa Tsimparifary. Ndao vakintsika ny Matio 3:10, ny 9:30 ka hatramin'ny 4:30. Matio 13:36-38 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary rehefa nampody ny vahoaka Jesosy dia niditra tao an-trano izy, ary ny mpianany nankao aminy ka nanao hoe lazao aminay ny hevitry ny fanoharana ny amin'ny Tsimparifary tany an-tanimbary. Ary namaly izy ka nanao hoe ny mpamafy ny voatsara dia ny zanak'olona, ny tanimbary dia izao tontolo izao, ny voatsara dia ny zanaky ny fanjakana, Tsimparifary dia ny zanak'ilay ratsy. Raha andiny teny sika hoe vary ve za sa Tsimparifary, zao zany no fahamarinana voalohany ny vary ry havana dia manana toe-pon'ny mpianatra, manana toe-pon'ny disipla. Zay, toe-pon'ny disipla. Inona ny zavatra hita eto ry havana? Avy ny Toriteny tamin'ny vahoaka marobe Jesosy, dia rehefa lasa le vahoaka dia niditra tao amina trano izy, ary ny mpianany le disipla nakao aminy, dia nilaza taminy hoe lazao aminay ny hevitry ny fanoharana ny amin'ny Tsimparifary teny an-tanimbary. Zany hoe zany vary zany ry havana dia tena liana amantatra, hianatra, hifotony zay lazain'ny tenin'Andriamanitra. Sarambam-bem-bahoaka dia nahazo toriteny, tenin'Andriamanitra ve ho ratsy? Fa izy mbola niteny tamin'i Jesosy, toriteny ianao, nanao fanoharana ianao momba le Tsimparifary ao an-tanimbary, lazao anay ny tena hevitra zany. Matsiaro an'ireny fiangonana mamory mpivavaka eny amin'ny Colisée amin'ireny dia misy toriteny eo. Firy amin'ireny ry havana ny tena nandray an'ilay toriteny. Fa ny mpianatra eto ohatrany hoe avy eny amin'ny Colisée dia makotrana manontany an'i Jesosy hoe lazao anay, ampianaro anay ny hevitry le hoe Tsimparifary maniry ao an-tanimbary. Olona zany vary zany na zanak'Andriamanitra moa dia olona manetry tena zany, ary ny endriky le fanetreny tena te hianatra, tsy miseho tapo-pahalalana, fa te hianatra ny tenin'Andriamanitra, te hamakafaka ifotony, ary tena hoe vonona ny tandrina zay rehetra ambaran'ny teny, vonona ny tandrina zay rehetra ambaran'ny teny. Zany le
vary. Zany le zanak'Andriamanitra ry havanao. Ary rehefa mianatra tenin'Andriamanitra ianao, rehefa makatony tenin'Andriamanitra ianao, dia inona ny zavatra ataonao? Ahoana fisehony zany amin'ny fiainanao? Lasanao ry havana dia ny miady amin'ny fahotanao, miady amin'ny fahotanao. Mandre teny ianao dia tena ho anahy zany ho anahy zany Tompo, tena manondro fahalemeko ianao amin'izao fotoana zao. Fonjeo amin'izany fahalemeko zany, amin'irao foa avelao ny heliko, fonjeo amin'ny fahalemeko zany. Teny mahafaly ny any an-danitra zany, dia avela heliko ianao. Zany ny fomba ny vary na zanak'Andriamanitra ry havanao. Fa rehefa tsy vary ianao, rehefa tsy disiply ianao, rehefa tsy mpakatony tenin'Andriamanitra ianao, misy riska ianao ho lasa Tsimparifary ry havanao. Misy riska. Mpandinika rehetra dia milaza hoe raha niseho ivelany tena sarotra be ny manavaka an'ilay vary sy ny Tsimparifary. Tompo ihany ny malala, ny hafa mety voafitaka satria mitovy ilay endrika ivelany. Satria ilay Tsimparifary mahay mihatsara velatsy, mahay mihatsara velatsy. Inona mahasamy hafa an'ilay vary sy ilay Tsimparifary? Ilay vary na ilay zanak'Andriamanitra, ilay vary na ilay zanak'Andriamanitra ampiekeny tenin'Andriamanitra heloka, dia avy hatrany dia mifona dia miova. Ilay mpihatsara velatsy, mare tenin'Andriamanitra ohatran'izao izy, manondro helony izy, inona nataony? Ataony izay hanafenana azy. Zany Tsimparifary zany ry havanao. Izy ianao le fatra-pibebaka ary manana fiainana mamoa voamendriky ny fibebahana, sa le Tsimparifary mpihatsara velatsy. Nisy mpivady Amerikanina zay tamin'ny fotoanandro, petraka any États-Unis any ambanivohitra kelin'ny États-Unis any ry havana. Dia nisy comédie musicale nalaza be zay tamin'ny fotoanandro hoe Moulin Rouge ny anaran'le comédie musicale. Le comédie musicale moa maharitra adray sasany atondreo dia misy hira maromaro zany. Dia andotsika sy ianao mba andeha hijeran'izany Moulin Rouge zany, zany comédie musicale Moulin Rouge zany. Za mbola tsy tany New York koa hatramin'izay, za mba te ahitan'izany hoe Broadway. Zany tena hoe tempolin'ny mozika, tempolin'ny théâtre, tempolin'ny comédie musicale. Dia tonga tao amin'le Broadway izy akory ny déception feno hipoka, tsy nahita torana intsony izy. Izy zany efa niala tany tanàna tany, zay andeha ho any Broadway, zay andeha hijeran'izany Moulin Rouge zany. Dia inona nataon'izy mivady? Tsy dia taitra izy, tsy dia taitra izy. Fa zao no nataon'izy mivady. Teo ananina teo izy dia nahita bie fidirana tamin'ny tany, bie efa tota zany, tsy azo fidirana tsony. Dia niraisiny le bie anankiroa. Dia teo amin'ny guichet tsisy bie tsony hidirana fa mividy an'le programme an'le Moulin Rouge, misy an'le tononkira rehetrarehetra zany. Dia inona nataony? Voaterinody izy satria hoe une journée ihany prévu tao à New York zany. Dia nohon'ny tonga tany tanàna izy dia mihirahira an'le hira isan-karazany tao amin'ny Moulin Rouge ry havana. Fa zao tany à Broadway izy, manana ticket izy, mahay an'le hira izy, fa tsy tafiditra tao anatiny ry havanao, tsy tafiditra tao anatiny. Sarin'ny kristianina maro zany, sarin'ny kristianina maro zany ry havana, hoe be dia be ny kristianina ohatran'izany. Tonga aty am-piangonana, vidy gazety ny fiangonana, mandray anjara ny vokatry ny sampana, mahay ny hira rehetrarehetra ny firan'ny Fjkm, mahafantatra tsara hoe inona zavatra inona fomba fiteny aty am-piangonana, inona zavatra tokony atao aty am-piangonana. Fa ny problema dia maro am'ireo no tsy mba nandray mihitsy na indray mandeha aza an Jesosy ho tompon'ny fiainany. Dia tsy vary izy, tsy zanak'Andriamanitra izy, fa miendrika Tsimparifary izy. Zay ny fahamarinana voalohany
andinianao tena hoe vary venao, zanak'Andriamanitra venao, tena hoe mpianatra mpankatoa ny tenin'Andriamanitra ve ianao. Ndao ary tsika andiny tena indray hoe ary hitanao raha menitory-teny ohatran'izao ianao ka tsy tandremanao le teny. Amin'ny théologie réformée le hoe tenin'Andriamanitra, la parole de Dieu, dia hoe fitaovam-pahasoavana, moyen de grâce. Ka raha varim-bariana ianao menitory-teny ravanao, tsisy grâcen'Andriamanitra hiditra ao amin'ny fiainanao e. Raha tsy fantatr'Andriamanitra hoe vonina ny ankatoanao fa mihaino fotsiny ianao à titre de curiosité. Zay zany le hoe vary ve ianao. Fanontaniana manaraka indray dia hoe sanatrian'izany tsy parifary ve ianao, tsy parifary ve ianao. Ary magravy an'le hoe tsy parifary ny lazain'i Jesosy amin'ny 9:7 ny tanimbary dia izao tontolo izao, ny voatsara dia ny zanaky ny fanjakana, ny tsy parifary dia zanak'ilay ratsy, zanaky ny devoly. Ty fanoharany ty moa zany dia hoe le tanimbary tsy dia avy hatrany aloha dia ny fiangonana. Le tanimbary dia ty izao tontolo izao misy antsika ty zany. Ary le tanimbary dia le olona rehetra. Dia afo le mpamafy namoa voatsara, namoa vary, namoa zanak'Andriamanitra. Fa avy lay ratsy raha natoro le mpamafy hoy Jesosy, avy lay ratsy avy ny devoly namboly tsy parifary, namboly zana. Dia eto amin'izao tontolo izao ry havana, miaramonina vary sy ny tsy parifary, miaramonina izy. Ary izay zavatra hitany amin'izao tontolo izao dia lasa tafiditra aty am-piangonana. Matory havana tonga ato amintsika ty perikôpa ny Fjkm androany ity, mizara roa sika fiangonana, ao ny vary, ao ny tsy parifary. Zany teniny ambarany sy fanamasina amintsika, ao ny vary, ao ny tsy parifary, ao ny zanak'Andriamanitra, ary ozy izy Jesosy, ao ny zanak'ilay ratsy, ao ny zanaky ny devoly. Fa manatsafidy ianao ry havana. Ary ny firariana ny antom-bavaka ho anao, zay ny filazantsara. Raha tsy parifary ny idiranao tato androany maraina, engane ka hivoaka avy ato ianao ho vary. Miankina aminao zany safidinao zany ry havana. Le tsy parifary lazain'i Jesosy mazava hoe zanaky ny ratsy, zanak'ilay ratsy, zanaky ny devoly. Dia hita amin'ny fihetsiny mazanaky ny devoly azy, hita amin'ny fihetsiny ry havana, hita amin'ny fihetsiny. Any amin'ny Jaona 4:7 meko anareo fotsiny fa tsy manam-potoana sika. Dia miteny Jesosy hoe ny devoly ozy izy dia rain'ny laingy. Zany ny ataony tsy parifary, mandainga ry havana. Zanaky ny rainy, manana fisain'ny rainy, manana fisainana mpandainga. Elle monte comme elle respire. Zany tsy parifary zany. 17 taona ry havana ny tato isotry fitiavana. Tao anatin'izay 17 taona zay, efa nahita dekona amin'ny fivorian'ny dekona, fivorian'ny pevitra raha, mandainga akitsirano zao. Tao anatin'ny 17 taona efa nahita an'izany. Tsy hoe ny teny zavatra diso hoe tsy
tsy nentina ilay fitenenana. Fitenina hoe tsangana mandray fitenenana dia mandainga. Toy izay ako hoe taitrenao rehefa mahita an'izany. Fa rehefa mahazo ilay perika eo am-potrany androany io dia kay normal be izany. Ao ny vary ao ny tsiparifary. Tsy ilay izy ry havana. Tato hisotro fitiavana. Tsy miteny hoe tany an-dafy any nahitako an'izany. Tato hisotro fitiavana ry havana. Nahitako an'izany. Mampitandrina antsika ny tompo hoe aoka ianao tsiparifary. Ary tena raha hoe vary ianao tena zanak'Andriamanitra ianao, aza miombona amin'ny zanaky ny devoly e. Aza miombona aminy ifindran'ny toetrany ianao hoe zany lazain'ilay perika eo pare havana. Zanaky ny rainy mpandainga. Jaonina 8:7. Fa mampieritreritra ry havana ilay teny grika amin'ny hoe tsiparifary ity. Ilay teny grika amin'ny hoe tsiparifary dia adika amin'ny teny frantsay hoe zizany. Na raha mahay teny frantsay mahafantatra inona atao hoe zizany. Mpamboly zizany ilay tsiparifary. Mpamboly zizany izany hoe mpanakorotana. Mpamboly zizany izany hoe mpamboly ady. Zany ny tsiparifary havana. Mpamboly ady izy any am-piasana any. Mpamboly ady izy mpanakorotana any fikambanana misy azy any. Mpanakorotana izy ao amin'ny fianakaviana. Tena misy zany, fantatsika izany. Mpanakorotana izy aty am-piangonana. Zany ny natyrany, zany ny toetrany, zany ihany ny zavatra hainy, zany lazainy tenin'Andriamanitra. Aza miray amin'izany. Aza miaro amin'izany. Aza manohana an'izany. Zanaky ny devoly izany. Zizany, mpamboly zizany izany. Tsy afatry pastera Solofo izany. Fa afatry Jesosy Tompo ry havana. Zany ilay izy. Navarina ny réaction-ny mpianatra. Hoe ozy izy ilay tompon'ny tanimbary hoe miara-monina reo. Dia ozy izy ilay mpanompon'ilay tompon'ny tanimbary hoe tianao ve ny andehananay hanongotra sy hanala azy. Hanongotra sy hanala azy. Dia ozy izy Jesosy hoe non. Aza manao an'izany fandrao ongotanareo miaraka aminy ny vary. Dia lasa saina ianao inona moa tiany Jesosy lazainy. So dia ongotanareo miaraka amin'ny tsiparifary le vary. Fa zao izy mbola miara-moninao ary avelako miara-moninao. Misy teny feno fitiavana sy famindram-po be ao ry havana. Tiany Jesosy zany hitany ianao tsiparifary io. Fa mbola amindrany foana ao meny fotoana ianao iovana. Ka le tenenina hoe azo ngotana ihany. Fa sao dia ngotanareo miaraka aminy koa le vary moa efa eo. Fa le hoe le tsiparifary mba tonga saina ka tonga saina natreany tenin'Andriamanitra oatra zay ka hoe miaikeloka dia mibebaka dia miala amin'ny ratsy mazatra azy. Miala amin'ny lainga mazatra azy. Zany fitiavan'ny Tompo. Atsika ry havana. Tiany iova Ianao tsiparifary io. Zany ny vaovao mahafaly. Androany ry havana. Zay zany ny famarinana roa hitantsika. Ny vary dia manana toe-pon'ny disipla mpakato ny tenin'Andriamanitra mpibebaka ary tena manalavitra n'izany fihetsaram-belatsizana. Ny tsiparifary araka ny fampianaran'i Jesosy dia zanaky ny devoly manana ny toetra ny rainy izay rainy lainga ary mpamafy korontana mpamboly ady. Zay ny famarinana farany. Famarinana farany dia zao ry havana. Famarinana farany dia zao. Ho avy mbola hiverina Jesosy hitsara antsika. Mbola hiverina Jesosy hitsara antsika. Ndao
dia raha antsika mamaky ny faefapolo ka hatramin'ny fahatelo amby efapolo ka hatramin'ny fahatelo amby efapolo ry havana amin'ny anaran'i Jesosy koa tahaka ny anangonana ny Tsimparifary sy andoroana azy amin'ny afo dia toy izany no atao amin'ny fataperan'izao tontolo izao. Ny zanak'olona haniraka ny anjeliny ary ireny dia hanangona ka hamoaka amin'ny fanjakany ny zavatra matafintoina rehetra mba n'izay manao meloka. Dia hanipy azy any fandoroana lehibe mirehitra afo izy. Any no hisy ny fitomaniana sy ny fikitroanify. Ary amin'izany ny marina dia hamirapiratra tahaka ny masoandro any amin'ny fanjakan'ny raina izay manan-tsofina aoka izy iaina. Rehefa tonga Jesosy tsara ry havana dia misy toerana roa samihafa. Ny anankiray toerana izay no resahany voalohany alehan'ny Tsimparifary, ary ny toerana faharoa toerana alehan'ny vary na ny zanak'Andriamanitra. Tsy misy zavatra vaovao amintsika hoe tahaka ny anangonana ny Tsimparifary sy andoroana azy amin'ny afo, alefa any amin'ny afo ny Tsimparifary. Amin'izay izy hoe avahana, amin'izay vao izy angonina, ary miaraka atsipy any anaty afo ry havanao. Azonareo an-tsaina ve zany sainina zany ry havana? Tsy mandeha tsirairay fa ngamba mety enatra goavambe mahazon'le Tsimparifary avy daholo nareo ty ihany dia miara afatotra izy angonina izy atsipy any fandoroana lehibe mirehitra afo. Hoy izy le mpanompon'Andriamanitra anankiray, tena zava-doza io izy. Alefa ny fandoroana mirehitra afo toy ny atao kitay izy any fandoroana lehibe, toy ny atao kitay any fandoroana lehibe. Zany Tsimparifary havana. Dia hoy izy le mpanompon'Andriamanitra, toy ny atao kitay izy any fandoroana lehibe, nefa kitay tsy mety maty, tsy mety levona, fa jaly mandrakizay. Dia any no isy fitomaniana sy fikitroanify. Fitomaniana midika fijaliana, ary fikitroanify midika hoe fanomezan-tsiny feno faharomotana amin'Andriamanitra izay nitsara azy amin'ny Jesosy, ka Jesosy naniraka ny anjeliny andefa azy any amin'izany fandoroana lehibe misy afo tsy mety maty zany. Rehefa mijery havana any amin'ny YouTube any tamin'ity taona ity, tsy tadidiko le volana vitsivitsy zay, misy vidéo malaza be any drone naka sary volcan mirehitra tany Islande. Ary ny tena nahavariana amin'le drone io dia nanatona faran'izay akaiky an'le cratère an'le volcan. Impressionnant ry havana, impressionnant le zavatra asehon'le drone. 2-3 mois ngamba izy dia efa 2 millions de vues mahery. Ary le drone io farany disotrany ny epo dia latsaka tao anatin'le cratère. Fa inona ry havana, fa le 2 millions de vues dia olona teny hoe tena ohatrohatran'izao ka izany helo zany ary tena mieritreritra wow, tsy te hindina, tsy te ho lasany tsy te ho any dia iova fa za tsy te ho Tsimparifary angonina ka atsipy any amin'izany fandoroana lehibe mirehitra afo izany. Ka roa sur YouTube ry havana tena mora kely le izy, cratère Islande, tonga dia ho hitanao zay, mamperitreritra. Zay zany le Tsimparifary. Le varina le zanak'Andriamanitra kosa dia hoe amin'izany ny marina dia hamirapiratra tahaka ny masoandro any fanjakan'ny raina. Marina mirapiratra. Tamin'ny taona 1950 tany ry havana tany États-Unis dia nisy tovolahy anankitelo tena nisongadina ny amin'ny fahaizana toriteny, tena nisongadina tamin'ireny croisade na évangélisation reny.
ary amin'nisy telona reo ranomarina hoy ny mpanoratra ny tantara anankiroa ny tena niavaka fa le fahatelo farany a eny mahay izy fa hafa miavaka izy rola ary dia ny rehetrarehetra mihitsy ny mpandinika ny mpanaraka ny tantarany fiangonana tany États-Unis dia tena ny teny mihitsy hoe reo manomboka amin'izao 1950 sy ny teorianareo reo no tena ho sangany amin'ny mpitoriteny eto amintsika eto États-Unis. Inona ny zavatra nitranga taorian'izay filazana izay? Le izy rola tena hoe sangany tena hoe miavaka, ny anankiray lasa boboboka toka ary voafatitry ny zavatra mahadomelina dia niemotra. Le faharoa ny lazainy hoe miavaka koa ny amin'ny fahaizany namono tena. Le fahatelo farany iny tena lasa miavaka, tena hoe fitaovana fanaka voafidy ny toma ny rahan'ny tompo hitona hoe par centaine de millions olona ao amin'ny Kristy riavanao. Billy Graham ny anaran'le fahatelo izay atonotony io tamin'ny fahatanorahany. Fa zao tena vary izy, tena zanak'Andriamanitra izy, tena disiply izy, ary nitandro zany fahamarinana zany izy nandritra ny androm-piainany rehetra. Ary marina tamin'ny andro nahafatesana, zany hoe tamin'ny andro niona tamin'i Jesosy hoe ny marina dia amirapiratra any fanjakan'Andriamanitra. Inona riavana namirapiratra amin'ny Billy Graham zany dia tiantany. Maro ihany no nitsikilo ny fiainana tsy nahita ny alamaina. Namirapiratra izy dia tiantany ary azo antoka ho antsika izay tafiditra ny fanjakan'Andriamanitra fa ahita azy mamirapiratra koa amin'izany fanjakana any amin'izany fanjakany lanitra izany. Riavano, vary ve ianao sa